Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy de mbola akafalinina indray no andorana anao no mety toetry ny andro ho an'ny 3 andro manaraka indray ary manerana ny nosy. Ao anatin'izay 3 andro manaraka izay ary dia somary misongadina ny hoe miverina amin'ny ankapobeny andro-tsakorana mafaritra maro manerana nosy hita zany amin'iny voatany manontolo iny tonga hatraty amin'ny atsimon'ny nosy ary any amin'ny faraparan'ny herinandro any dia mitatra aty amin'ny tapany avaratry ny nosy izay orana oram-baratra izay. Hojerentsika amin'ny atsipriany avy hatrany makasika an'izay mety ho toetry ny andro izay ho an'ny rapitso maraina zao dia mandraondraona aty andrefany nosy aty misy tandrifin-drahona aty amin'ny misy isan'olona tandrifin-drahona zany aty amin'ny atitan'ny faritra Bongolava sy Melaka aty mahazo miandro vazo iny any farany andrefan'ny vakinakaratra rehetrarehetra iny mandraona zany aty amin'ny avaratra andrefana sy andrefany nosy fa ny ankoatr'izay aloha dia ifandimby rahona sy ny masoandro. Ho an'ny tolakandro ary dia araky ny tahantsika amin'izao sary amin'ny tele zao dia misy ny orana tandrifin-drahona izay mety anakotroka amin'iny avoatany iny sy aty atsimatsinana nosy manontolo aty zany hoe aty amin'ny avoatany mahazo ny faritra vadivavy fitovinany atsimatsinana nakatra aty ataolany ary misy tandrifin-drahona ihany koa aty amin'ny atitany faritra atsimo andrefana aty ny andrefana manontolo iny faritra Melaky Boeny ary Betsiboka. Misy tandrifin-drahona miserana aty amin'ny manodidina ny Ambilobe sy Nosy be Samborano iny ary Analalava fa ny aty amin'ny ankoatr'izay aloha dia mbola ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Raha ny vinavina makasika ny maripana ho an'ny rapitso alarobia ary dia manodidina 520 ka hatramin'ny 30 ny aty amin'ny avoatany mafana indrindra zany hoe aty avarabaratra zany aty amin'ny avoatany somary mangatsiatsika raha oharina ny aty amin'ny manodidina ny eto matsiatra aty 30 degré celsius morotsiraka atsinanana kosa dia 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius mafana indrindra raha toka ny morotsiraka andrefana aloha dia mihoatra ny 3 avokoa izay maripana mafana indrindra izay. Raha ny manerana nosy no jerena dia 7 aty amin'ny manodidina ny Antsohy aty ary aty amin'ny ny maeva tanàna aty izay tena mafana tokoa izay. Toy ny toetry ny andro ihany ho an'ny alakamisy kosa indray dia mitoetrany ny oram-baratra aloha ho an'ny afovoatany faritra Boeny Melaky Betsiboka ary aty amin'ny vadivavy fitovinany atsimatsinanana aty mitatra kely aty amin'ny atsimo andrefana tapany avaratry ny Androsy Anosy iny izay oram-baratra izay. Araky ny tahantsika ihany koa dia ny apately ny avaratry nosy dia misy orana tandrifin-drahona amin'iny faritra Dianasy sy Sava iny tapany avaratry Trofia aty amin'ny manodidina ny Analanjorofo sy ny Atsinanana tapany atsimon'ny Laotra Mangoro aloha zany zao no maimaina ary aty amorotsiraky ny faritra Menabe. Vinavina ho an'ny maripana ho an'ny alakamisy kosa indray dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 mafana indrindra aty amin'ny avoatany 30 eo ny aty amorotsiraka Atsinanana sy 20 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka andrefany nosy mafana indrindra dia 30 degré celsius hatrany aloha any Beroroa any maeva tanàna ary Antsohia Anoantsy. Hovaranantsika ny amin'ny zoma izay toetry ny andro izay tahantsika fa dia aty amin'ny apately ny avaratry nosy no mivangonga amin'ny ankapobeny ny oram-baratra ary mitatra aty amin'ny morotsiraka voany Atsinanana izany Analanjorofo faritra Atsimo Atsinanana vadivavy fitovinana iny misy tandrifin-drahona ihany koa Atsimo Atsinanana sy Taolagnaro. Ahitana izay orana tandrifin-drahona izay ihany koa aty amin'ny ilana Atsinanany izany hoe mahazo ny Analamanga iny fa ny ankoatr'izay dia fandimby ny rahona sy ny masoandro. Maripana ary voavinavina dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 mafana indrindra aty amin'ny avoatany morotsiraka Atsinanana dia 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius 20 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka andrefany nosy mafana indrindra 30 degré celsius hatrany aloha dia tahantsika zany any maeva tanàna ary any amin'ny tendrony avaratra any Antsiranana any. Makasika ny tany falitondrivotra indray dia nahitana fidinana ny tany falitondrivotra teto Antananarivo amin'ny ankapobeny tamin'iny inandro lasa iny manodidina ny fetran'ny OMS avokoa ny refereratra voaray zany hoe raha ny mandrafitra ny toetry ny andro kosa ao anatin'ny 3 andro manaraka no jerena dia vinavinaina hijanona ho antonony aloha amin'ny ankapobeny izay tany falitondrivotra izay eto Antananarivo renivohitra zany hoe mbola somary mijanona manotoloto zany rivotra amin'ireo toerana voalaza ireo. Makasitraka anao indray nanaraka an'izay hatramin'ny farany dia manasanao ary amin'ny manaraka indray veloma tompoko.